Salama tompoko, lasain'ny doctorina numéro 10 otsika androany andao resana manokana amin'ny tiany ho tiany amin'ny hoe afaka manao pasteur ve ny vehivavy. Vetrany dia ovakitsika ny amin'ny kortiana voalohany toko fa 4:17 hatramin'ny 7:30 tahaka izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Araka ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra dia aoka angina ny vehivavy raha mpiangonana fa tsy avela hiteny izy. Vaoka no tsara araka izay lazainy lalànako. 5:30. Misy tia ny anarana dia aoka izy anontany ny laramby any an-trano izy fa mamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy. 5:30. Avy aminareo va no ny avian'ny tenin'Andriamanitra sa ao aminareo ihany no nahatongavany fa 7:30. Misy manao azo mpaminany na manana fahaizam-panahy dia aoka ho fantany tsara fa didy ny tompo izany teny. Soratako aminareo izany. Izay tenin'Andriamanitra vakina tamintsika teo izay no hamalina an'ilay fanontaniana teo afaka manao pasteur ve ny vehivavy dia avy hatrany dia tsy vitany hoe manao pasteur ihany fa ny mandray fitenenana ao am-piangonana mihitsy ara no andraran'ny tenin'Andriamanitra ny vehivavy eto. Aoka angina ny vehivavy raha am-piangonana fa tsy avela hiteny izy fa aoka no tsara araka izay lazain'ny lalàna. Tsy vitany hoe tsy hanao pasteur ihany fa tena ny fandraisam-pitenenana amin'ny endriny rehetra mihitsy dia raran'ny baiboly ny amin'ny anaovan'ny vehivavy anjan-kamaika ave moka hoe hanao pasteur. Ny pasteur tsy maintsy miteny, mananatra, manoro, mitory teny, mibedy olona sy ny sisa. Ka vao mainka mifanipaka ran'izay hoe asana pasteur izay raha ny fandraisam-pitenenana fotsiny aza moa dia efa raran'ny tenin'Andriamanitra tsy ataon'ny vehivavy any anivon'ny fiangonana. Raha jerevantsika nefa ny toko sy andiny hafa tohatry ny fanohan-kevitra ihany zany rehetrarehetra izany satria raha mamakitsika zao ohatra ny amin'ny Genesis toko 1:7 Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy. Na lahy na vavy dia mitovy ihany kay. Kay samy endrik'Andriamanitra daholo ihany fa tsy misy hoe lahy tsara tarehy ny vavy ratsy tarehy. No hoe vavy tena nataon'Andriamanitra mitovitovy ihany dia lehilahy nataony mitovitovy tamin'ny rajako sy ny ohatr'izany mitovy tsara mihitsy na ny lehilahy na ny vehivavy tsy misy fahasamihafiana zany lehilahy sy ny vehivavy eo anatrehan'Andriamanitra. Raha izay tenin'Andriamanitra izay. Mbola mijery ihany koa tsika ny amin'ny kortiana voalohany toko 2:1-5 zarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarainao samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa amin'ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Zaza miteny tsy fantatra maminany. Mampianatra mandroaka devoly. Nefa ny fanahy izay miasa amin'ireny olona manao an'ireny dia tokana ihany. Tsy misy hoe hafa ny fanahy rehefa ao amin'ny vehivavy dia misy hafa ny fanahy rehefa ao amin'ny lehilahy. Tokana ihany. Ary Andriamanitra izay mampiasa an'ireny olona ireny dia tokana ihany koa na ao amin'ny lehilahy na ao amin'ny vehivavy. Raha hitantsika ohatra ihany koa ohatra ny amin'ny Exodus toko 10:20 mahititsika ihany fa zany Miriam zany dia mpaminany vavy zany. Matetika moa zany mazatra antsika dia lehilahy foana ny hoe mpaminany. Fa ay misy ihany koa zany kay zany mpaminany vavy atao amin'ny baiboly. Apitsara toko 4:4 dia mbola misy ohatra anankiray azontsika raisina ihany koa. Debora zany zao dia mpaminany vavy tamin'ny fotoan'andro izay nitsara ny zanak'Israela. Hitantsika amin'izany zany fa ay zany kay afaka manao mpaminany vehivavy, afaka manao asa maro isan-karazany. Ka maninona raha no raran'ny tenin'Andriamanitra aty amin'ny kortiana voalohany toko 4:12 ny fandraisan'ny fitenenana ao am-piangonana. Aleo marena tsara kosa ity hoe ao am-piangonana ilay izy atoka ho azavaintsika tsotra ny antony dia ao amin'ny Timoty voalohany toko 2:2 no mamaly antsika vetrany. Aoka ny vehivavy anatra mangingina ka anaiky tsara fa ny vehivavy tsy avelako ampianatra na anapaka ny lehilahy fa angina ihany. Vehivavy tsy avelako ampianatra na anapaka ny lehilahy fa angina ihany. Izay no antony mahatonga ny Paoly apôstôly milaza tsy amin'ny kortiana voalohany toko 4:12 fa tsy avela hiteny izy any am-piangonana any satria maninona efa miteny mandray fitenenana na indrindra ihany koa fa mitarika sy mitory teny moa zany dia lasa tonga manapaka an'izay olona rehetra miaino azy eo satria averokana rehefa mipetraka manao asana pasteur ianao dia tsy maintsy avy hatrany ianao dia manana an'izay fanapahana izay eo anivon'ny fiangonana. Nefa raha vao izay ny zavatra misy tonga manapaka ny lehilahy ny vehivavy dia voadika avy hatrany tenin'Andriamanitra.
Mahakasika ny amin'ny antanatohatra izay misy iainan'ny vehivavy sy ny lehilahy ary koa Kristy sy Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Raha mamakintsika eo amin'ny Korinthiana voalohany toko 2:7 dia misy tenin'Andriamanitra milaza fa tiako fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra lohan'ny Kristy. Kristy ny lohan'ny lehilahy, lehilahy ny lohan'ny vehivavy, Andriamanitra ny lohan'ny Kristy. Izay zany no antanatohatra misy. Na eo anivon'ny tokantrano na any anivon'ny fiangonan'Andriamanitra, vehivavy dia lehilahy dia Kristy dia Andriamanitra. Ka raha vao mifanipaka izay zavatra hoe ilay vehivavy lasa mandray fitenenana eny anivon'ny fiangonana na mitory teny eo anatrehan'ny lehilahy, tahaka ny hoe mandray an'ilay toeran'ny lehilahy avy hatrany izy manapaka avy hatrany dia dinganina ilay antanatohatra misy izay ambaran'ny ten'Andriamanitra eto fa tokony ho filaharana isy ny lehilahy sy ny vehivavy ary Kristy sy Andriamanitra. No izay antony izay indrindra no mahatonga ny Paoly apôstôly ilaza ato amin'ny 5:30 raha Korinthiana voalohany toko 4:12 ihany no raisitsika ny amin'ny hoe misy tia ny anarana dia aoka izy anontany lahy ramby any an-trano fa mamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy. Amintsika zany le izy hoe ska hoe mamenatra fotsiny kay hoe ny antony andrarany ten'Andriamanitra le vehivavy tsy tory teny ao am-piangonana sy mamenatra ka raha mamenatra moa zany manina moa zany raha tapenana fotsiny maso dia tsy mijery azy dia tsy menatra tsika amin'izay. Raha amitentsika raha miteny gasy le izy dia tsotra be fotsiny hoe ska hoe mamenatra tsy dia misy dika teny hafa azo raisitsika fa raha adikatsika amin'ny teny baiko ilay izy dia misy hevitra maro isan-karazany ity hoe famenarana ity. Raha toka raisitsika zao ohatra ny amin'izay hoe dika teny azosika raisina ny amin'izay famenarana izay na ny hoe mamenatra tony adikatsika aloha ny amin'ny ambaran'ny teny baiko mahakasika ny amin'ny toko sy andininy izay anovakitsika teo eny ozy izy ato amin'ny teny gasy hoe fa mamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy. Raha dikatsika amin'ny teny frantsay izy dia izy ato hoe car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. Car il est honteux. Zay zany no andikan'ny teny baiko ny amin'ilay hoe mamenatra. Raha toka jerevantsika izay teny mitovy dika na azontsika raisina amin'ity hoe honteux ity dia maro isan-karazany izy ato: abject, affreux, avilissant, coupable, dégoûtant, dégradant, déshonorant, ignoble, immonde, inavouable, infamant, rabaissant, révoltant, scandaleux. Zany rehetrarehetra zany dia mitovy dika amin'ity famenarana ity avokoa. Raha jerevantsika ny hoe abject zao dia inona no azontsika raisina amin'izany dégradation morale, zany hoe tena rava tanteraka mihitsy ny lalàna mifehy ara-moraly eny anivon'ny fiarahamonina. Zany rehefa zany ny zavatra misy eny anivon'ny fiangonana, misy ny lalàna mifehy ara-moraly eny anivon'ny fiangonana. Tsika malagasy dia mandala tsara mihitsy ny amin'izay hoe vehivavy manaja ny lehilahy izay. Raha toka zay zavatra zany ny zavatra misy eny anivon'ny fiangonana, ny lehilahy vehivavy indray no mijoro manambara hafatra eo anatrehan'ny lehilahy, tonga dia rava avy hatrany izay lalàna mifeny ara-moraly zay. Raha izay ny affreux des choses abominables ozy izy ato, zany hoe tena tahaka ny fitenenany ratsy avy hatrany mihitsy zany ilay izy déshonorant, zavatra mafaboninahitra kay zany le izy rehefa atao fa tsika aloha tsy dia miasa loha loatra amin'le izy. Ignoble, azontsika raisina tsara ihany koa ny amin'izay zavatra anankiray izay tena manimba na koa hoe mamotika. Ka zany rehetrarehetra zany azontsika raisina eny amin'ity dika teny mitovy hevitra ny amin'izay hoe honteux izay mahatonga famenarana le izy. Amintsika hoy aho dia mamenatra fotsiny fa rehefa dikatsika amina hevitra hafa kay le teny tena be da be mihitsy tena tena manimba sy mamotika mihitsy kay zany izay zavatra zay rehefa mbola ezahtsika atao ihany dia hitatsika tsara mihitsy ny zavatra misy eny anivon'ny fiangonana ankehitriny. Potika ny rafitra misy amin'ny endriny maro isan-karazany, potika mino ako fa na tsy ana zava-be an'izany ako efa haitsika tsara mihitsy ny antony sy ny olana misy eny anivon'ny fiangonana eny sy resakitsika ny amin'ny tsy fahamasinana, ny amina resaka fijangajangana, ny amina resaka faharavany tontolo-pivavahana amin'ny endriny maro isan-karazany satria tsy ajaitsika le lalàna napetraky ny tenin'Andriamanitra eto. Ka raha io resaka io fotsiny zao no raintsika ny amin'ny hoe
vehivavy mampianatra ny lehilahy akay zany miteraka an'izany zavatra tena hoe manimba na mamotika ilay fiangonana mihitsy ilay izy fa isika amehana ilay tena. Ny imonde mitovy dika ihany koa izy ity ny amin'ny hoe honteux de tena hoe impur mihitsy na raisitsika tsotra fotsiny zany izy hoe tsy masina na tsy fahamasina mitarika ho amin'ny tsy fahamasinana izany zavatra misy zany rehefa tao eny anivon'ny fiangonana. Inavouable zavatra tsy resaka mihitsy na koa tsy fambara na resaka tena hoe tsy famoaka mihitsy zany kay zany izy ity fa tsika ho ao no mandray azy atendrony fotsiny hoe mahamenatra fotsiny kay le izy ay zavatra tena tsy tokony ho atao sy tsy tokony ho hita eny anivon'ny fiangonana mihitsy ny infamant efa resana toy ihany amin'ny hoe déshonorant mahafa-boninahitra afa-boninahitra rehefa zany zavatra ataon'ny vehivavy eny anivon'ny fiangonana afaka ny voninahiny eo anatrehan'ny olona rehetra afaka ihany koa ny voninahitry ny vadiny eo anatrehany satria maninona raisiny toerana maloha mpianakaviana azy rehefa izy no mitsangana ka manitsy ny vadiny na ny fiangonana eo anatrehan'ny olona rehetra. Rabaissant efa noresana toy ihany hoe mampietra révoltant zany koa ao anatin'ity hoe antsoina hoe honteux ity révoltant zany hoe mariky ny fiokona koa zany le izy kay rehefa ny vehivavy mijoro mitondra hafatra eo anivon'ny fiangonana mipetraka mpampianatra ny vadiny eo anivon'ny fiangonana mipetraka mitory teny eo anatrehan'ny lehilahy rehetra eo anivon'ny fiangonana tahaka ny hoe mioko izy kay zany fiokona satria maninona mioko izy koa ten'Andriamanitra efa mametraka ny hoe vehivavy lehilahy Kristy Andriamanitra fiokona le izy rehefa vehivavy no maka an'ilay toerany lehilahy tahaka ny hoe tsy eketsika le izy tahaka ny hoe anjely zany zao de mioko eo anatrehan'i Jesosy izy indray tonga manohatra an Jesosy maka ny toeran'i Jesosy dina moa fa tsy zavatra nisy tany an-drano tamin'ny fotoanandrony tamin'ny tantaran'ny Lucifer zany. Scandaleux koa mbola tafiditra ao tanatin'ilay tena mitovy dika teo iny ihany tena zavatra tsy mety diso tafa ohatra vilain ny azontsika andikana azy tsotra vilain zany hoe zavatra ohatrany hoe tsy mba tsy tsara jerena zany ohatrany hoe manimba maso asy ny sisa zany rehetrarehetra zany de mitovy hevitra amin'ity hoe honteux ity na koa ilay hoe mamenatra raha toka mijoro eny anivon'ny fiangonana eny ny vehivavy ka mandray fitenenana ambara moa zany rehetrarehetra zany amintsika tsy hoe natao mba hifanenjehana akory fa zany no antsoina hoe la saine doctrine rehefa tena hijoroantsika marina ny hoe fotom-pampianarana marina tsy mitapidrano ahitsitsika an'izay tena tokony izy nambarany ten'Andriamanitra de zany mihitsy tsy misy vehivavy tokony hanao pasteur izany miala tsiny ako fa tsy misy olakolana mihitsy izy eto fa avy hatrany na mety amintsika na tsy mety zakatsika raha de zay aloha ny fahamarinana ka raha ianao zany manao an'le izy miala tsiny aminao ako izy ianao eka zany mantsy ny zavatra misy ankehitriny eny ka ny anay zao ato amin'ny fiangonanay za zao vehivavy pasteur nefa ny tena za zao vehivavy nefa manao pasteur nefa misy olona aminanaliny ato eny marina zany mety misy olona aminanetsiny mihitsy arina hoe mahita mihitsy tsika hoe misy olona amina tapitrisany de vehivavy no mitory teny am'le izy de eny marina zany fa ninona zavatra tenentsika mety atariky olona amina million fa rehefa tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra de zay le ambara foana ny amin'ny hoe ety ny lalana makany an-danitra ety ka maro arona tsona fa vitsy ihany no vidiana rehefa miala amin'ilay cadre tsika ny amin'ny hoe ity no sitrapon'Andriamanitra de animba zavatra maro be tsika eo anivon'ny asa n'Andriamanitra afaka mampianatra tsara mihitsy ny vehivavy afaka mitory teny ny vehivavy saingy tsy any am-piangonana tsotra ny ilay izy raha maka ohatra tsika zao Titos toko faharoa andininy fa telo hatramin'ny fadimy ohatra anankiray ty raisitsika amin'ny andininy fa telo ny vehivavy antom-panahy koa anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina tsy hompanindrikendrika tsy ho andevozon'ny divay be mpampianatra ny zavatra tsara mba ampianarany vehivavy tanora fanahy fa oti ny vady mba ampianarany ny vehivavy tanora fanahy zany afaka mampianatra ny vehivavy fa vehivavy mitovy anazy ihany ray zay afaka
mampianatra tsara ihany koa vehivavy na lehilaza saingy tsy any am-piangonana zany apôstôly toko 12:20 ary izy niteny tamin'ny fahasahina teo amin'ny sinagoga ary rehefa nandray azy Priscilla sy Aquila dia nandray azy ankao aminy ka nampianatra azy marimarina kokoa ny amin'ny lalan'Andriamanitra dia nandray azy ankao aminy ka nampianatra noentiny tany an-trano i Apôlôsy teto noentiny Priscilla sy Aquila tsy Priscilla rery fa niaraka tamin'ny Aquila vadiny nampianariny tany an-trano zany rehetrarehetra zany entina ambarana amintsika sy ilazana amintsika hoe afaka mampianatra ny vehivavy afaka mitory-teny saingy tsy eo anivon'ny fiangonana rehefa ao am-piangonana dia efa misy lalàna mazava tsara mihitsy ny antana tohatra tokony hipetraka ny amin'izay anjara andraikitra ny tsirairay sy ny anjara pahefany tsirairay rehefa dikaitsika izay dia tarika olana maro isan-karazany ary tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra lasa ny fotoanantsika dia metraka ny veloma mandram-peo na mandram-pitafa ho amin'ny video manaraka indray samy arota in'Andriamanitra veloma tompoko